dia miaravatsika rehetra tonga eto anivon'ny filan-kevitry ny minisitra izay tolosay eto amin'ny hôtel des finances eto Fianarantsoa. Zava-dehibe tokoa ny fanaovana ny filan-kevitry ny minisitra eny anivon'ny faritra na ny renivohim-paritany mba ahafahantsika sy ny tompona andraikitra rehetra isa tokony zosikaziny mahita ny zava-misy marina etsy atoerana ary izay ihany koa ny asa izay tokony atao izay mifanaraka amin'ny ilain'ny vahoaka sy manakaiky ny vahoaka amin'ny distrikta sy ny faritra tsirairay avy. Rehefa avy nanatotosa ny filan-kevitry ny minisitra isika tany amin'ny Fianarantsoa, tany Mahajanga, tany Kosobeha, dia amin'izao fotoana izao tsika dia tonga eto Fianarantsoa ary maro ny tetikasa izay hotokanana sy vitsy, maro koa ireo izay atonga ao anatin'izany. Ny tsy adino koa ny anaovantsika ny mikasika ny asa sosialy izay atao amin'ireo distrikta rehetra izay tsidihana toy ny mahazatra. Fa ny zava-dehibe dia hitokana hopitany manara-penitra anaky roa isika ary anankiray moa dia ao Ambohimasoa. Zava-dehibe tokoa zany satria raha valo ambin'ny folo ny centre hospitalier universitaire izay mijoro sy mitsangana teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona enimpolo sy sivinjato sy arivo ka hatramin'ny namboatsika ny mandat tamin'ny sivy ambin'ny folo sy roa arivo dia hôpitaly manara-penitra efa telopolo no andalam-pahavitana sy naorona ary maro ny voany efa vita no nataontsika eto anatin'ny 5 taona montsy zany hoe afaka atao tsara zany ny manangana manorona foto-drafitrasa manakaiky vahoaka sy ilain'ny vahoaka. Sarotra tokoa mieritreritra hoe tanàna distrikta lehibe maromaro eto Madagasikara mbola tsy manana centre hospitalier universitaire. Ny ankarahoany moa hôpitaly moa dia équipetsika resina scalaire radiologie numérique sy ireo service maromaro ao anatin'izany manomboka tany amin'ny pédiatrie, ny maternité, ny bloc opératoire sy ny spécialisation maro samihafa hatrany amin'ny dentisterie zany. Rehefa avitokana ny hôpitaly manara-penitra anankiroa tsika dia isy ihany koa ny fitokanana ny dortoir na trano fipetrahana ny dortoir université zany, trano hipetrahana ireo mpianatra. Eo ihany koa ny fitokanana ny foto-drafitrasa miompana amin'ny teknôlôjia vaovao ary ho ampiasaintsika amin'ny fanafanganana ny fananganana ny foto-drafitrasa ary noho ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-monina ny ivelany dia efa manana ny imprimante 3D zany izao izay efa natonga le Fianarantsoa izy io ary tsy diatsika ihany koa raha ampiatsy imprimante 3D io dia fanaovana trano amin'ny fomba moderne, izany hoe tsy mila briky, tsy mila fitaovana hafa-tsony fa dia amin'ny alalan'ny imprimante izay le teknôlôjia vaovao no anaovana trano na fampianarana na ny salle de cours ankehitriny. Isy ihany koa ny fitokanana ny commissariat de police, ny barao ministère am-polina ary eo ihany koa ny fijerevana manokana mahakasika ny ireo route nationale amin'ny RN7 amin'ireo toerana rehetra izay misy fasimbany zany dia hojerevantsika ny anaovana an'izany. Ankoatran'izay dia hojerevana ihany koa satria idony tokony andraikitra rehetra ny fanatsarana ny fanamboarana ny sy ny fanomezana ny rano fisotro madio ho an'ny mponina amin'ireo distrikta maro fa eo ihany koa ny eto Fianarantsoa. Eo ihany koa ny fijerevana ny mahakasika ny fametrahana ny parc solaire
mba tsy hijalintsika amin'ny resaka jiro io moa dia ny mponina mitombo nefa ny foto-drafitrasa dia tsy manaraka an'izay fitombon'ny mponina izay. Zay no antony hazakazahantsika ankehitriny ny anamboatra ny ametraka ireo parc solaire ary anisan'ny sitraka an'izany ny eto Fianarantsoa. Jerevana ihany koa satria ato ihany koa ny solombavam-bahoaka ato Matsiatra Ambony Iray-Manontolo sy ireo tompon'andraikitra isantsokajy ny gouverneur, ny préfet, ny sénateur. Ary eo zany no jerevantsika ihany koa ny asa izay maika izay tokony amboarina makasika n'ireo asa rehetrarehetra izay tokony ho atao. Ampitomboana ihany koa ny budget mora izay apetraka eto Fianarantsoa. Ho jerevana ihany koa ny lalana fanamboarana ny lalana eto tampon-tanàna. Amin'ny ankapobeny dia maro ireo asa izay ho ataontsika, fa dia zay ngamba no afaka ho lazaina. Eo ihany koa ngamba ny zavatra tena lehibe sy tanjona tsy maintsy ho apetraka dia ny fanavozana ny ligne ferroviaire na ny FCE izay mampitohy miaingeto Fianarantsoa mandrapahatonga any Manakary. Fanamby apetratsika io ary tsy maintsy ho jerevantsika ny fomba rehetra ny anatsarana ny fitaovana rehetra, na ny raila io zany lanamby, na ny fitaovam-pitaterana na ho an'ny olona na ho an'ny entana ihany koa. Zany zavatra rehetrarehetra zany no anisan'ny hodiniana eto ato anatin'izao filakevitry ny minisitra izay atao eto amin'ny tampon-tanàna eto Fianarantsoa izay. Dia mankasitraka mankatelina anareo mpanao gazety izay moa dia mbola mijanona etrany mandritra ny 3 andro ary tsy mody raha tsy amin'ny asabotsy. Zany rehefa hiasa hatramin'ny rahampitso ngamantsika dia mety arivariva mihitsy ho vita ny fitokanana ny asa rehetra izay ho atao. Ary amin'ny azoma zao ny tena zava-dehibe dia rehefa manao hetsitra isika eto Fianarantsoa dia tsy manana toerana ahafahana iona ny vahoaka ity tanàna Fianarantsoa ity, fa dia ary amin'ny Haute-Ville ary mifanetiety mifanosika ny olona. Ary ny zava-dehibe dia nametraka ny fanampitsika ary tratra ny tanjona ankehitriny satria dia vita soa tsara ny collision izay ho an'ny eto Fianarantsoa. Raha nanana collision ny Antananarivo dia navita sy natotosan'izany tsika ankehitriny ary tsy fanisika, tsy fanetiety, tsy hisy aratra intsony rehefa misy ny fampisehoana na rehefa misy ihany koa ny famborim-bahoaka izay atao metrika an'izany ny tanàna Fianarantsoa sy ny vahoaka ny Fianarantsoa Iray-Manontolo. Ka dia amin'ny azoma no anaovantsika ny fitokanana an'izany foto-drafitrasa lehibe sy goavana izany. Dia mankasitraka mankatelina anareo mpanao gazety na ny any ambanirenindrenivohitra, ny amin'ny distrikta Mandimina na ny anany ihany koa avy eto Fianarantsoa. Isa misy teorian'Andriamanitra mankasitraka tokoa mankatelina tokoa.